Zavatra fiamenana, zavatra fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramotra izao sy ny ankirandreo. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora eo. Zavatra fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolosalama mivady sy ny groupe izay mahalesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana. Sambatra izay volanino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-polamba-havarana. Ny alohan'ny fiavenana amin'ny alina ny maso mba isaisailako ny teninao. Zavatra fiamenana. Zavatra fiamenana. Alléluia, amin'ny fifanina lehibe indray raha lasina vamalana ny antsika amin'izao fotoanana izao dia fahabelan'ny tena ka mianao aminao eto androany dia manona fiadanan'ny tompo ao amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isan-batan'olona izay tonga miaraka aminay anatin'izao fandarana afaka fiambena azy raha fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy dia fiadanan'ny tompony ao amintsika tsirairay avy dia tonga soa daholo raha androany fa tonga miaraka aminay eto dia teteny aminay antsika sendrasendra kory zao atongavanao eto zao. Vonteniko tamina olona anankiray mihitsy izay tamin'ny omaly tavresaka tamin'olo tsy mantsy hoe tsika sendasenda mihitsy ke hoanina tongavanao an'ity fandarana ity ahoana hoa fomba nahitanao an'ity fandarana ity dia ozy hoe tao anaty adi-tsaina ao izy dia sendra namadimadiky ao izy dia tonga dia io ny hitako teo dia avy eo izy nisy olona anankiray izay hitako tanaty commentaire teo fotsiny ozy izy ny raha-bana dia inona notaniky hoe ahoana momba n'ity fandarana ity ndika zany zava-dehibe zany tsika mandray an'ilay olona vahiny aza misy adinonareo mihitsy zany fa fataon'ry ranabaviliana sy na rehetrarehetra moa zany hoe mandray olona vahiny zany fa zava-dehibe le fandraisana olona rehafana rehefa mba misy olona vaovao mba tonga mijery an'izao fandarantsika izao dia le olona sendra namadimadiky fotsiny dia tonga teto dia hoza hoe tsika sendasendra na tongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo aloha zany koa ny teniko anao androandro fa tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe natsony ianao tonga eto halleloia tsy natsony ny fandarana akiradio fa natsony Jesosy anaraka eto dia mety eto ny voavaly ny fanontaniana mety eto ny voavaly fatopantotra ka dia maretatra amin'ny farany dia tahiny tompo isika rehetrarehetra mino zavatra rehetra aloha mino ny fampiarabantsika sy hanomezana tsodranona tsodrano amintsika dia andolo tsika metraka fotoana ampilatan'Andriamanitra nareo hivavaka navavitsika keke ao Madagasikara ao izy nivavaka metraka amin'ny fotoana ampilatan'Andriamanitra navavy keke anao fitenenana misaotra betsaka pasterana amin'ny fitenenana. Tain'i Jesosy nareo mianakavy kely eo pasteur dia tain'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana. Sao dia araka hivavaka ary sika metraka n'ity fotoana ity eo am-pelatanan'Andriamanitra. Jesosy malalo dia mbola velom-pisaorana anao indray ny foninainy amin'ity fotoana takariva izay nomenao anay ity indray. Misaotra anao izay ny amin'ny famindramponao aminay tsirairay avy Jesosy misaotra anao izay ny amin'ny fitahinao anay mbola velonay nasitram-pamonjeny indray izay androany Jesosy mbola afaka ho eo amin'ny fanatrehanao. Mankasitraka anao Jesosy malala fa famindrampo sy fitahinao ny mbola matoy izao anay tsirairay avy reto. Androany izay dia mangataka famindrampo sy famelan-keloka avy aminao Jesosy mamelana heloka tsirairay avy. Diovy amin'ny rahanao izahay sasao madio izay mba ho afa-pahotana. Ianao Jesosy ilay mpamela heloka, ianao Jesosy ilay mpamindra fo. Dia mangataka izay Jesosy malala mba ho diovinao izay tsirairay avy. Diovy ny fonay Jesosy Jesosy rehetrarehetra vesatra sy fo maloto any anatinay tsirairay avy Jesosy malala satria te ahitanao sy ny voninahitro izay androany amin'ity fotoana ity Jesosy mangataka feno ny fanatrehanao izay Jesosy malalo androany Jesosy dia hitondra ny teninao entin'ny mpanomponao amin'ity fandaharana androany ity Jesosy malalo izay rehetrarehetra mpanjay anjara eto ihany koa
Jesosy malala dia ianao no hanome azy fananao masina no fiainonao amin'izy ireo tsirairay avy. Ianao Jesosy malala no ampiten'ny vavan'ny mpanomponao eto. Osolo ny teny Jesosy malala fanahy masina handrakotra ny fotoana rehetra eto mba tsy hisy ny sakatsakana tsy hatateraka ny fandaharana izay rehetrarehetra mety ho devoly satana mety hitondra tsy fahatomombanana rehetrarehetra dia tsy hanankely tsy hanam-pahefana n'ity fotoana androany ity Jesosy dia apetraka ifenao am-pelantananao Jesosy malala ny fanatrehanay sy ny fiainonay izany fandaharana izany dia ianao Jesosy no hiasa eto voninahitra ho nisandratra eto. Aleloia, amen Jesosy. Aleloia, mankasitraka raha zoky keke tanatin'izay vavaka mamibe izay nentinao izay. Andriamanitra manankiray pasoavana anie amaly fitianao hatrany dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Taditady hira ho atao za dia zao hoe aleo mba androany aloha mba asiana misy olona mifidy hira ao anatin'ny tsodrano sy ao anatin'ny fiarabana. Dia raha misy olona roa na telo manoratra hira eo, inona ny hira mba tianareo dia zay roa na telo tonga voalohany eo ny ataontsika vote dia zay be réaction indrindra dia zay no ataontsika rehefa vita ny fifampiaravana sy ny sy ny tsodrano. Zay ny ataontsika zay manolotra hira telo voalohany eo, telo voalohany dia ireo no efa fitapitra zany nisy manolotra hira telo zany dia tsy manolotra tsontsika ny arinany dia ireo amin'izay ataontsika réaction dia zay réaction betsaka réaction eo zay no hira ataontsika androany. Aleloia, tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra. Ray soara ny tsodrano ny tsodrantsika androany dia eo amin'ny boky Isaia 4:20 ka ny 9:20. Isaia 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Hitarika ny jamba amin'izay lalina tsy fantany ary amin'ny lalina tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny fototoana halamako tsara. Izany zava-drano no ataoko ka tsy hamelako. Haleloia, amen. Io zay efa misy hira anankiray misaotra betsaka anao Ainglina Rodriguez nanolotra hira. Io zany zao ny hira voalohany nisy nanolotra hoy izy Ainglina Rodriguez hoe fanekeko miaro. Dia izy ny hira manaraka ao dia zay hira anankitelo voalohany eo dia zay no ataontsika réaction. Ka raha tianao io an'ny Rodriguez io dia afaka to dia asianao réaction. Aleloia. Averiko ilay tsodrano aleloia, melo ny hira rabako anareo. Hitarika ny jamba amin'izay lalina tsy fantany ary amin'ny lalina tsy fantany no hitondrako azy. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary amin'ny totoana halamako tsara. Izany zava-drano no ataoko aminy ka tsy hamelako. Dia atao itsika ilay jamba. Za dia ianao io jamba tenenin'Andriamanitra io dia hoy Andriamanitra hoe hitarika azy amin'ny lalina tsy fantany ary lalina tsy fantany no hitondrako azy. Aleloia. Ny maizina dia ataoko mazava eo anoloany ary ny totoana halamako tsara. Izany zava-drano ataoko aminy ka tsy hamelako. Raha ohatra mbola manjavozavo sy maizina eo anoloanao no avinao dia Andriamanitra anie hanazava ny lalanao. Ary raha misy sakatsakana sy fototoana dia izao ny tsodrako aminao dia izao ho halamain'Andriamanitra anie ireo amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao ireo tsodrano ireo. Tahiny Jesosy nambiany Somakrina Koweïty, Verselina France, Mesobeanjana Arabie Saoudite, Kadika Malala France, Tsiriamboramela France, Marizio États-Unis, Ekenandrena Solo, Madagasikara, Itody Noeline France, Bersava Koweïty, Rosemine France, Irikarac France, Soameva France, Marie-Angela Dubai, Ainglina Rodriguez Arabie Saoudite, Artisanat de Madagascar France, Marinatena Canada, Nana Mainsou Italie, Sana Monique Dubai, Tous Jesus Malakzay Allemagne, Lovlitina France, Sandola Koweïty, Yama Koweïty, Tirijal Benza France, Miriam André Malala, Allemagne, Claudia Razaka France, Azaska Patici France, Manabitsu France, Ainglina Rodriguez France, Rantany Marisalina Madagascar, Noursolka Koweïty, Marinatena Canada, Kadaka France, Rantany Marisalina Madagascar,
efa misy réaction telo ny Irany Rodriguez fanekeko miaro. Andrina Suzel tonga soa Suisse, Anjasika Patitsi France, Nasimi Koweït, Elsobe Anjana Arabie Saoudite efa noteneniko teo. Olom-baovao any tokony aina hony misy ira ihany koa hoe olom-baovao any tokony aina. Io koa misy proposition any tojo fandroany zay be réaction Anjasika Patitsi France. Io koa misy ira anankiray lavitra akaiky ny any aminao ray eo ira io teneniny marina tena io de Lovely France, Bersava Koweït, Hortensine Koweït, Alléluia, Claude Razak efa noteneniko teo, Angèle Pagès France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, ty zanany de Madagasikara efa noteneniko teo. Friza Zanamiadana tonga soa ihany koa. Friza Zanamiadana dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Itsolo vavolombelona ary tsika. Izy aloha ny ira nahazo. Iza no be réaction tamin'ireo ira anankitelo ireo Mamina Angélique tonga soa ihany koa. Sotra Lovely tahiny Jesosy Lovely. Itsolo vavolombelona ary tsika fa inona no ny zavatra azonareo amezam-boninahitry n'Andriamanitra androany de iza ny irana resy. Tonga soa koa irana miaro ny aina. Mba jerena le irany ambony any. Marcel Rafalimanana tonga soa ihany koa. Androany efa nahita anao de te rabanao manokana hoe tonga soa ary te antany koa izy ny toerana misy anao mba afahako miarabanao indray rapitso na amin'ny fotoana hafa rehefa tonga eto ianao de mba hifankafantarantsika. Filazana aloha voalohany indrindra tsisy fandarantsika rapitso. Sady to de filazana ihany amin'ny groupe 2 fa hitovitovy amin'ny groupe 1 ihany sa groupe firy moa le tamin'ny tsika le herinandro tsy de nisy tsy de tena nisy fandarana iny. Ty herinandro ity koa tsika de somary misy fotoana tsisy fandarana ihany satria hitantsika moa fetifety faran'ny taona, voalohan'ny taona, taom-baovao, mifamangy sy ny sisa de rapitso aloha tsika de efa tsisy fandarana satria andeha lavilavitra kely izahay menakavy kely. De ny amin'ny 31 de tokony isy. Ny premier indray mety tsy isy satria mety mifamangy amin'ny ankonana fianakaviana sy ny sisa fa jerentsika eo ihany. Fa ny 2 moa zany de misy de ny 3 koa misy 2 kay zoma de ny sabata moa fotoan-dehibe amin'ny sabata sady fandraisana fanasany tompo no misy fitsofan-drano manokana amin'ny voalohan'ny taona. Fitsofan-drano manokana ho an'ny voalohan'ny taona. Misaotra lina groupe 2 iny. Ka ny groupe 3 koa zany mety possible tratratran'izay kely any amin'ny herinandro ty de hitantsika ihany ny andaminana azy amin'ny herinandro ambony. Any Marseille hony rahalahy Marcel Rafalimanana any Marseille tonga soa ianao fampezena mandray anao. De dia zay zany aloha ny filazana. Amin'ny sabata ho avy zao
dia misy fotoan-dehibe satria voalohany indrindra fandraisana fanasan'ny tompo dia ao anatin'ny zoom no tanterahantsika ny tsodrano. Zany hoe ny commencement antsika maraina anaty zoom zany a dia tsodrano no tena hibahan'ny toerana kokoa. Zany hoe manao fotoam-bavaka ihany tsika fa eo amin'ny plasiny hoe fitondranam-bavaka manokana, eo amin'ny plasiny vavaka torapasiny sisa dia fitsofan'ny rano. Ka zay rehetra tonga eo dia handray tsodrano avokoa. Ho tsofina rano mihitsy ny anao sy ny ankonanao ma ho 2026 tena ho feno araka ny teny teo mihitsy hoe maizina atao mazava eo anoloanao ny fotoana lamaina tsara eo anoloanao dia ho 2026 tena hisosa sy ho ambinina sy ho tena hoe taona zina ho anao ane sy ny ankonanao na ara-panahy na ara-nofo io taona 2026 io zava-dehibe ny tsodrano ka amin'ny sabata anatin'ny commencement tsika anaty zoom no andraisana an'izay. Ka raha misy moa aminareo tsy mpiaraka amin'ny anaty zoom fa mba te hisitraka an'izany dia mandefa dia tafiditra anaty zoom. Halleloia. Inona ary no azo ambara, inona ny hitanareo afaka mba manome an'ileo iza ny hira nahazo dia tonga dia alefaka ato ilay hira moa tsika hijoro vavolombelona kosa ao anatin'izany. Ny fijoroana vavolombelona dia izao ny fahasoavan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe androany dia tena hoe izay rehetra natao hatramin'ny maraina dia tena hoe ambinina avokoa. Ambinina avokoa satria zavatra izay koa mitranga. Ity koa anisan'ny zavatra ngezabe. Nisy fitaratra zay zany, fitaratra tômôbila no vidiko. Ka io fitaratra tômôbila io alefaso ilay titran'ny hiran'ny Aingovina Rodriguez azafady fa satria ny ambonimbony any izy dia izy moa ilay izy teo veleny soratana ny Aingovina Rodriguez azafady dia tonga dia alefantsika rehefa avy eo. Nisy fitaratra tômôbila zay zany no vidiko. Misy tômôbila zay zany ato aminay dia misy mizara roa ilay fitaratra ilay tômôbila dia ilay fitaratra kely anankiray tany amin'ilay olona tompony zany vaky, nisy ny namaky zany dia nisy ny namaky zany mba alika hangalarana zavatra be dia vaky ilay fitaratra kely. Custode moa ny anaran'ilay fitaratra kely. Dia nahita mivarotra an'ilay izy ahako dia tonga tany amin'ilay toerana hividianana azy satria fanekeko miaro. Misaotra anao. Misaotra ny Aingovina Rodriguez io ngamba ilay hira tiako be indray andro ry. Raha tsy diso ankoatran'isy fotoana no nandefa an'izay misy hira nalefan'ny Aingovina Rodriguez zay dia ohatran'ny nahafinaritra be zay ka tsy haiko na io ve izy Alleluia. Dia rehefa tonga tany amin'ny toerana angalana izy dia ilay hira tômôbila ka natao amin'ny pièce détachée anazy dia alaivo izy ilay izy io alaivo ilay fitaratra dia za tena toy izay hoe ny prix ozy izy raha zaho manala an'ilay izy dia izao ny prix-any. Mora hainao dia moramora kokoa ny prix satria ianao manala azy. Dia hoy tsika tsy dia niresaka an'izany tamin'ilay niresaka tamin'ny fifandraisantsika tsy niresaka momba an'izany, tsy nivonona ho an'ilay vola ilay ambonimbony kokoa za hoe zaho manala an'ilay izy fa za mieritreritra nareo manala an'ilay izy. Dia hoe somary nialaoala teo zany ohatran'ny tsy te hanala an'ilay izy dia zaho tsy afaka manala an'io. Aleo ianao manala an'io fa anao io. Inona hozy nareo voana nisorona ilay izy no kitihana. Fitaratra be anankiray eo akaikiny, ilay fitaratra ilay tômôbila ilay miaka midina dia ilay fitaratra kely ilay eto amin'ilay sisiny no alaiko. Nefa tsy maintsy ampidinina ilay iray vao mivoty izy nefa tsisy batery intsony ilay tômôbila fa nidetachena fa nikitihana izy fa vaky hozy nareo ilay fitaratra ilay ngeza. Izany hoe mba ahazahoana an'ilay anala kely ilay mivodiko zany dia vaky mihitsy ilay anankiray. Dia izao ilay fitahian'Andriamanitra raha zahako nomeny fitaovana nanala izy ary olona mahay namaky an'ilay izy ka raha zany nomeny an'ilay izy nanala izy dia azo antoka fa maty ihany koa ilay vaky ihany koa ilay izy ary tsy maintsy nividiko ny vidiny, tsy maintsy nipehako ny vidiny fitaratra be vaky iny. Zany hoe narovan'Andriamanitra zany no tena marina. Saika nitikizo zany raha zany na namahana izy satria tsy maintsy mbola mividy lafo kokoa indray ny vidin'ny fitaratra ngeza be vaky iny no leke. Dia nisaoravan'Andriamanitra izy tonga dia naiko izy ihany ny anala izy nefa tsy nety ihany izy aloha fa za koa tena tsy nety tena tsy vitako dia azo soamatsara ny anahy dia ny azo moa vaky izy ihany namaky ny tenany ny zavatra anazy dia tsisy inona ka raha zany namaky an'iny dia nandoha vola avo roendra kely indrindra
dia azo ihany izy isaon'Andriamanitra ary dia avy eo indray dia nandeha ny tenako dia nandeha niatrika karazana ohatrany hoe fanadinana kely andavanandro zay dia nety soamantsara ilay izy dia nivoaka vita soamantsara no ny fahasoavan'Andriamanitra. Zay zany dia tena isaorako an'Andriamanitra mihitsy hoe ny fiainana rehetra ny zavatra rehetra ataoko amin'ny fiainako dia tena miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra daholo. Fa raha tsy eo ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsisy inona vita ary tonga dia tsy misy mahomby ny zavatra rehetra ka dia ny azy isaorako an'Andriamanitra. Ny amozy zavatra mitrango eo amin'ny fiainako araka ny teneniko anareo foana hoe Davida tena naiko mihitsy hoe maro loatra tsy voatanisa zany raha ho tantaraina eto daholo ny fijona vavolombelona hatramin'ny nifotsika ny maraina tantanin'Andriamanitra tsika tena sy ny sisa fa dia zay zava-nisy isaorana Jesosy. Anjaranareo indray zao manoratra fandaolotsika eno hira natolotra Dina Rodriguez dia menofinaritra daholo dia aoriana an'ity hira ity dia hovakiana ny fijona vavolombelona anareo manomboka eo amin'ny iza ny loatra voalohany ny Charline manomboka eo amin'ny Charline no hovakiana voalohany rehefa avy eo ny Charline teo io manomboka eo amin'ny Charline no hovakiantsika voalohany rehefa eo menofinaritra daholo ary tahiny Jesosy.
Alleloia. Tsara kosa le hira a. Sotra betsaka ny Ainglina Rodriguez sika tao anatin'izay hira mamy be zay, tsara be, tena tsara be ilay sady mbola tsy henoko mihitsy iny hira iny. Sanareo izaho dia efa naheno an'iny, izaho mbola tsy naheno an'iny. Andao ary tsika hamaky fitsoana vavolombelona tsika. Alleloia. Ny Sarinina no nanoratra voalohany tato ambony tato manao hoe alleloia dia ny Jesosy malala fa nahatratra ny fotoam-bavaka ity aho androany. Alleloia. Zany hoe ny Sarinina teo am-pisakafoanana arivo zay teo dia nahatsiaro anao ny resaka momba ny mampionona teo. Ny resaka nao tamin'ny mampionona teo. Izay hoe tena zaho faly mihitsy rehefa mahita hoe tafiditra ny Sarinina satria somary mijalijaly amin'ny resaka chargena bateria raha tsy diso chargena telefônina sy connexion raha tsy diso ohatr'izay. Vao resaka anao mihitsy izay toy izany faly be aho rehefa tonga eny Sarinina satria misy fotoana anao tsy hitako eto dia io indray anao hitako any dia faly be za dia fantatra fa rehefa tsy tonga eto ianao dia tsy mba safidinao fa noho ny tsy fisian'ny chargeny telefônina dia mirary soa ny eny tonga soa. Asan'ny apôstôly rahalahy tonga soa, tsy hoe tonga aloha fa tonga soa. Alleloia. Oui, son de là, alleloia, mankasitraka indrindra mankasitraka ny keke izy Hoy ito zany ny tontolo androko androany dia isaorako an' Jesosy fa nisy nikarakara sy nanome sakafo natsiro be dia vita soamantsara ihany koa ny asa aman-draharaha rehetra dia diraiko Jesosy niaro any menakavy kely. Halleloia. Amen. Hoy mierisoa be an'izany misaotra Jesosy mbola nanomeny tombon'andro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko feno fiarovana vita tsara ny asako. Amen. Avinaritra be anay fitsona vavolombelon'ny mierisoa be an'izany io tamin'ny ovin'izy dia faniny nisy narary izy nisy aretina narary be izy dia vao vita batisa izy to dia sitrana. Tena tsara Jesosy sady manentana anareo ihany izay mbola tsy vita batisa ny dikan'izany hoe mirosoa amin'ny rano batisa rehefa ho avy Jesosy. Alleloia. Hoy mierisoa be izany misaotra Jesosy mbola nomeny tombon'andro androany nilamina tsara ny tontolo androko feno fiarovana vita tsara ny asako. Alleloia. Amen. Hoy Ainglina Rodriguez. Alleloia. Dia ny Jesosy fa tena nahafinaritra be ny tontolo androko androany sady nilamina tsara ny asa vita aloha be dia isaorako Jesosy nandamina ny zavatra rehetra. Alleloia. Amen. Lovelitiana. Hoy ama hoe alleloia. Voninahitra n'Andriamanitra fa totosa soamantsara tamin'ny sabata teo ny fanambadian'ny zanaky ny zandriko ary tena hoe niavaka satria mbola tsisy teo amin'ny fiainanay na ny fianakaviana hoe mba noentina hôtela sady foy ny fotoana nanomanina fa nangatahako bavaka tamin'ny pasitera dia alleloia nilamina be sady tena afa-po ny fianakaviana ampy tsara daholo izay natao. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany ankasitraka pasitera sy ny groupe izay maresy. Alleloia. Amen. Tsara Jesosy. Nambiny Tsomakrinina dia raiko Jesosy faly be za tato androany fa nivoaka ny noten'ny zanako amin'ny patron 100% ndray dia 99,9 ny anankiray voninahitra ao an'Andriamanitra irery. Tsara be zany, mahafinaritra be mihitsy le témoignage ary tsara be mihitsy ianao faly amin'izany satria rehefa faly ntsika rehefa any amin'ny Josefa rehefa tany amin'ny tranona Egyptiana anankiray dia voalazany tena anana fa ambinina be le lehilahy Egyptiana vao niditra tao Josefa dia mino koa fa noten'ny zanany koa rehefa nisy fianarana tamin'izany dia ohatran'ny io an'ny nambiny Tsomakrinina. Ary raha faly ny patron nareo dia milamina koa nareo ny amin'ny toeram-piasana any ka dia mahafinaritra ny hoe faly mijoro vavolombelona amin'ny zavatra ohatr'izany. Hoy marina tanahy isaoran'Andriamanitra miaro sy ny taha androany tontolo andro. Alleloia. Amen. Soa meva indray izao dia nay Jesosy malala tompony sabata fa vita soamantsara ny tontolo andro mbola niona tamin'ny rahavaviko malala Erikaraka ny anakavy kely omaly mbola nahazo fahasalamana hatrany. Tsara anao Jesosy malala. Alleloia. Amen. Hoy koa Erika hoe alleloia dia raiko Jesosy fa mbola nomeny tombon'andro ery sy tanjaka izay menakavy kely afaka nakaina tanteraka tato an-trano navita nanao grand ménage koa. Amen. Alleloia. Manao grand ménage dia roana avoakanay tokotany daholo izay lotony 2025 rehetrarehetra. Mahafinaritra izany. Samy mavoeniko indrindra izy marina tiana tsara be ilay izy. Jesosy Maria Gilda Koety. Izy tontolo androko androany Berta, raha Berta tandroany nafinaritra tsara
fitantanany menakavy nomeny zay zaza misaotra an'Andriamanitra. Aleloia, amen. Ahoana izy lohavilitina isaorako sy zay raiko mandrakariva Jesosy ny amin'ny tombonandrom-pahavelomana natolony androany, satria mbola afaka miteny, afaka miaina, afaka midery, afaka ny andre teny mamy avy aminay. Aleloia, amen. Tsara Jesosy. Ito Noeline tsara be ny hira. Hoy Lina hoe aleloia, aso akekezinato zany fa lavalava ihany izy dia dia misy latsaka. Hoy Lina hoe aleloia, misaotran'Andriamanitra lehibe fa afaka kodiny zanako lamatoa. Ils sont des vonaleo maly aleloia, félicitations arapaina. Ils sont des vonaleo maly alahady andeha lavilavitra fa tena misaotra azy niaro anay fa nisy veriglany lalana dia nisy accident rososona hitako sy ny zanako teny an-dalana fa tena natao ohatra izay nahita an'ireo dia teo indray avy nandeha lavitra izay mivady andeha hody dia tonga tamin'ny fiolanana ny andro efa maizina fa nisy lambo be teo amoron'ny arabe tena tsy tazana fa tonga dia naka voan'ny lalana ny vady nanao coup de volant ny alana azy fa soa fa tsisy fiarana fanena taminay raha tsy zany dia nanao accident zay dia haiko Jesosy niaro anay voninahitra ho azy irery ihany, amen. Tena ratsy io bibidia manapaka ny arabe io rehefa ty aminay koa rehefa mandeha amin'alina ka mba mandeha any amin'ireny lalana le petit chemin kely ireny fa tena ny anaty ala any fa tena mitandrina mafy mihitsy amin'le bibidia. Aleloia. Hoy Rosemina misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahatsarana nataony. Aleloia, amen. Tsisy tsinony any Saroline, tsisy isaorana koa. Isaorako Jesosy fa tena nalamin'izany toloandroko omaly sy androany feno fitahiny sy fiarovany ny fiainana menakavy. Aleloia, misaotra Jesosy. Aleloia, amen. Zay no ela misaotra antsika rehetra tamin'ny fijonona vavolombelona dia Jesosy ane hamaly fitianareo hatrany. Misy zavatra atao kely foana antsika ato araka ny teko taminareo teo hoe amin'ny sabata 3 janvier dia misy ny tsodrano izay horaisitsika ao anaty Zoom ny anaovana azy. Dia amin'ny zoma 9 janvier tsika dia anatanteraka kalaza kely ny fahavalo taonan'izao fandaharana vavaka fiambenana izay nanomboka nataontsika live satria talohan'izany dia efa nisy izy ity fa tsy mbola tsy live hitan'ireny olona rehetra fa izay rehetra anaty groupe privé tsika tamin'izany tanaty groupe privé zany nanarahanareo an'izao zavatra hitanareo izao. Mbola tsy nisy an'ireny décoration ireny, mbola tsy nisy hira amin'ny vidéo sy ny sisa fa tena hoe tany anaty messenger tany zay no tanaty groupe privé tany zay no mivavaka rehefa alina ohatr'izao. Nafinaritra ohatran'ireny tsika manao commencement reny zany ny zavatra nataonay misy vavaka torapo, misy fizarana tenin'Andriamanitra, fitaliana mivavaka, fitondrana mavaka isaky ny izay manana olana. Fanomboka ny janvier 2018 kosa dia nanapa-kevitra izay hoe andao ho asiana anarana ity fandaharana ity dia andao ho asiana ino moa zany atao zavatra taloha azo ohatrany isaky ny teanao dia manao dia isaky ny dia avy eo amin'izay hoe andao tena asiana lerana mihitsy amin'ny 7 alina vavaka sy ny sisa dia 9 taona zany zao nisy nyity fandaharana ity. Aleloia. Dia nisin'ny anarana hoe vavaka ny asin'ny anarana fandaharantsika hoe Andramo ka Izahaho. Dia niazakazaka mihitsy tsika tamin'izany nandeha nanao toritentany amin'ny radio Rahavavy, radio Bitsika, tany amin'ny télé tany Canada tany Madagascar TV, tany amin'ny Amité TV, Amité Radio tany Madagascar. Nanao asa fitoriana maromaro ihany tsika tamin'izany nanokafana ny asan'Andriamanitra. Dia avy eo moa rehefa tena mba tonga kely daholo amin'izay nareo dia najanona daholo amin'izay fa dia tena mifantoka teto tsika rehetra dia ndreto-tsika reto 20 taona tsika zao niaraka teto dia ho ankalazaintsika koa zany isaorantsika an'Andriamanitra koa zany ary dia mariantsika foana ny fotoana ohatr'ireny satria zava-dehibe ilay izy. Sady efa biby maloto rehefa nakan-dalana andao vaketsika aloha fijona vavolombelona Ralahy Marcel mbola misaotra an'i Jesosy koa fa mbola meny fotoana malalaka isan'andro ahafahako mivavaka
ny olona hafa soan'ny mpianakaviana ary ny tena ko arindrina fa segondra ray salamo 148 sy salamo 91 mahafinaritra be fitsona vavolombelona rahalahy Marcel Rafalimanana dia tahiny tompo ianao zay ary no ela daotsika dia nitoriteny mampanozitsika navavitsika Sylvie rahavavy Sylvie avy any Koweït izy nitondra tenin'Andriamanitra androany azadiny faoriana ny toriteny izay hoentiny dia miverinety ny tenako mamela belatra ny tenin'Andriamanitra koa dia menofinaritra ary tsika rehetrarehetra tahiny Jesosy ary Sylvie anao avy hatrany ny fitenenana tahiny Jesosy. Alleluia. Tahiny Jesosy pastera menakamo dia manolona fentana ny tompo amintsika tsirairay avy dia mbola resy fahasoavana ho ary ava malala mbola afaka mizara tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao. Resy ary ny bebolontsika dia hiara-maky ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika dia hitantsika ao amin'ny boky ao amin'ny salamo 270 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Salamo 270 andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Raha samy mahita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandreo ambony, ny toetran'olona marina sy ny mahasambatra azy. Alleluia. Sambatra ny olona izay matahotra ny Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Ahery ambony tany ny zanany, ho tahirany taranaky ny marina, fananana sy harenany ao an-tranony, ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. Ao aminy maizina ny mpisahany mazava ho any mahitsy. Mamindra fo sy miatra ary mamindra fo sy miatra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miatra ka mampisambotra. Tsy mba ho resy eo amin'ny mpitsarana izy, fa tsy hangozihozy mandrakizay izy. Ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahinahy hahare loza izy. Tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony. Voatohana ny fony ka tsy hatahotra izy. Mandra-pifaliany mahitany amin'ny mpandrafy azy. Namafy izy nanome ho any malahelo. Ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Asandatra ambonahitra ny tandrony. Ny ratsy fanahy ahita ka ho sositra. Hihidy vazana izy ka ho levona. Ho foana ny fanirian'ny ratsy fanahy. Alleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra eto ry havana malala dia manambara ny fahatsaran'olona manao ny marina. Ny toe-pon'olona manao ny marina, ny toetran'olona manao ny marina. Ahoana moa ny olona manao ny marina raha jerivantsika ry havana malala amin'ny mbola eto an-tany manahoana moa ny olona manao ny marina eto an-tany dia ny voalohany mila raha mijery antsika zavatra ataon'olona manao ny marina eto voalohany dia zavatra atahoran'olona voalohany eto an-tany fanjakana. Dia matahotra fanjakana satria dia inona ny zavatra atao raha fanjakana no atahorana dia tsy maintsy ny mankasitraka ilay lalàna apetraka fanjakana mba tsy mba amin'izay rehefa mitandrina mankasitraka ilay lalàna dia tsy hisy zavatra hanjoa azy ary tsisy tebiteby ao aminy tsy matahotra ninona izy satria efa nitandreman'ilay lalàna. Raha mbola eto an-tany zany dia tandreman'ilay lalàna apetraka fanjakana dia amin'izay izy miaina am-pilaminana tsy manana iahy izy tsy manana tebiteby satria voatandrin'ilay izy indrindra mba tsy andihanany any amin'ny fonja. Dia manao ny marina izy amin'ny eto an-tany mitandrina ny lalàna apetraka fanjakana izy dia matahotra ny fanjakana.
dia ohatran'izay raha eto amin'ny tany zegny jerena eto amin'ny fiainana eto an-tany. Amin'Andriamanitra kosa, manahoana moa ny olona manao marina amin'Andriamanitra ary havana voalohany indrindra dia mila matahotra an'Andriamanitra, matahotra an'i Jehovah. Matahotra an'i Jehovah zany ry havana tsy hoe tenitenenina eo amin'ny vava ihany hoe za matahotra an'i Jehovah, za ohatran'izao tahorako izy, fa zavatra tena tian'Andriamanitra ataontsika raha hanao ny marina sika dia mila mankasitraka ny didiny, mitandrina ny didiny, manao sitrapony. Didiny io ry hava-malala tena mila tandremana satria io zava-dehibe amin'Andriamanitra ilay didy apetrak'Andriamanitra tsy tokony misy esorina, tsy tokony misy anampiana ary tandremana tsara ilay izy. Raha voatandrintsika ilay didy apetrak'Andriamanitra dia sambatra atsika satria tsy misy zavatra mampahory atsika na ina zavatra miseho amintsika satria efa mitahy an'Andriamanitra hatramin'ny zanakatsika, hahery ambony tany zanakatsika, hotahiana isika na ara-tsakafo na ara-pahasalamana, n'inona dia hitahian'Andriamanitra isika foana satria efa mitandrina ny didiny isika, manao ny marina atsika eo aminy na inona zavatra miseho na misy aizina manarona fiainanao olana, arety na n'inona dia tsy hanan-kery amintsika zany satria Andriamanitra efa eo foana no miaro antsika, manome hery ho atsika ary manampy antsika foana izy satria voatandrintsika ilay didiny isika koa manao sitrapony ary mandrindra matahotra azy ao amin'ny fontsika, amin'ny toe-tsaintsika. Tsy misy tokony zavatra ampatahorantsika zegny eo amin'ny fiainantsika satria efa voary foana isika, na dia inona zavatra miseho amin'ny fiainanao dia hotahian'Andriamanitra foana ianao ary mahatsaro sambatra besaka na eto an-tany aza ianao sambatra dia ary mbola mahatsaro fahasambarana bebe kokoa any amin'ny fiainana mandrakizay satria tsy eto an-tany ny tanjontsika fa any amin'ny fiainana mandrakizay satria izy miteny hoe hisandratra amboninahitra any ny tandrony ary ny fahamarinana maharitra mandrakizay hoe tsy eto an-tany ny tanjontsika fa any an-danitra ny tena ny tanjontsika. Manao ny marina isika, mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia any fiainana mandrakizay no tanjontsika satria raha jerentsika ny eto an-tany isika mitandrina ilay lalàna apetraka fanjakana dia inona ilay tanjontsika amin'iny mba tsy andehanantsika any amin'ny prison andeha higadra, fa any amin'Andriamanitra ilay tanjontsika manao ny fahamarinana, manao sitrapony mba haniny ilay fiainana mandrakizay ny tanjontsika fa tsy eto an-tany. Ary na iza hanao ratsy ianao na iza mikasa hanao zavatra ratsy eo amin'ny fiainanao raha mitandrina ny didin'Andriamanitra isika, manao sitrapon'Andriamanitra ianao tsy haireninao izany ary tsy azo anazy izany satria efa miaro Andriamanitra. Raha mijery antsika ao amin'ny 10 hoe ny ratsy fanahy hahita ka ho sositra, hihidy vazana izy ka ho levona, ho foana ny fanirian'ny ratsy fanahy. Tezitra fotsiny izy aminao fa n'inona zavatra ataony aminao tsy mahavoanao, tsy mahakasika anao satria efa eo Andriamanitra miaro anao, eo Andriamanitra mamalavala anao amin'ny fiainanao rehetrarehetra satria ianao fa
olona marina manao ny marina anao eo aminy a, dia eto koa za mampilaza amintsika rehetrarehetra, ndao tsika riavana hanao ny marina, satria raha mbo hitanjona ambony tany foana no eritreretintsika mbola kely izany riavana. Ndao tsika hikasa any ambonimbony indrindra mba azahoantsika ilay fiainana mandrakizay. Ndao tandremantsika ny didin'Andriamanitra, ndao tsika hatahotra an'Andriamanitra anao, sitrapon'Andriamanitra. Raha izay ny vitanao, raha izay ny tandremanao zavatra rehetrarehetra zany a, tsy misy zavatra miseho eo amin'ny fiainanao n'inona olana eo amin'ny fiainanao n'inona aretina mandalo eo amin'ny fiainanao a, tsy manan-kery zany a, voavahan'Andriamanitra zany ary tsy tavela eo amin'ny fiainanao zany dia sitrana ianao an'inona olanao dia voavaha zany, inona aretinao dia sitran'Andriamanitra zany. Dia ndao tsika riavana hanao ny marina eo amin'Andriamanitra, hanao sitrapon'Andriamanitra, hitadina ny didin'Andriamanitra. Dia izany ny tenin'Andriamanitra hitako amintsika androany a, mino ary ava-malala fa misy lesona azo tsoahana amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao a ranabavy Sylvie anatin'izay toroteny izay nentinao izay a. Dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana any malifitenanao dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany hatrany, dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Salamo a 12:1. Ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy, izay ny soramandry. Ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy. Ny olona manao ny marina vakikingelo ilay ten'Andriamanitra, sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady mankasitraka ny didiny indrindra. Hahery ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaka ny marina. Fananana sy harenana mahoatra aminy ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. Ao amin'ny maiza ny mpizahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy. Ndraiky ataontsika zarentsika telo izy ity, ny fizarana voalohany dia ilay 9 ka hatramin'ny 12 teo. Ho tahina ny zanaky ny marina hozy izy a, ary fananana sy harenana ao an-tranony ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina ny mpizahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fosy miantra ary marina ireny. Raha mamakitsika ao amin'ny Salamo 5:20. Salamo 5:20, 12 sy 13, mivakiko izao hoe: iza ny lehilahy matahotra an'i Jehovah, izy no ampianariny izay lalàna tokony ho fidiny. Ny fanahiny a hitoetra amin'ny soa ary ny taranany handova ny tany. Halleluia. Dia toizako ny sainan'i Jehovah sehony amin'izay matahotra azy ary ny fanekeny no ampahafantariny azy. Halleluia. Dia rehefa dinihantsika tokoa zany ry havana malala dia zao a: aikentsika raha manao ny marina dia tsy mitsinjo ny soa antsika reritsika, fa mitsinjo ny fahasoavana ho an'ny taranakitsika. Izany hoe raha tia zanaka ianao, raha tianao ny zanakao, manaova ny marina androany, tsy ho anao ihany, ao an'ireo taranakao ireo. Ny taranaky ny marina dia tsy mba very mandeha izany. Jerenareo daholo inge rehefa raha mahitinareo taranaka ohatra hoe potiky ny fisotro toaka, potiky ny varilavo daholo ny raitapo, tsisy fiainana milamina, nefa malaza be mihitsy ireo hoe zanak'olona mpanankarena be taloha. Za mahafantatra olona ohatr'izany mihitsy any Madagasikara. Misy rangahy zay a, rangahy efa antitra, mety efa maty izy, antitra be. Dia io rangahy io a dia nalaza manao paky tamin'ny Satana mihitsy. Dia mpanankarena mpanefoefo ao Madagasikara zany taloha, mpanefoefo. Ary raha nareo mahita ny tranony a dia mahita ny parkina ny tômôbilany, parkina ngezabe, tokotany ngezabe, dia feno tômôbila ary Mercedes daholo ny tômôbila zany olona zany. Mercedes taloha voangony eo daholo. Fa zao rehefa manomboka mehosy izy dia manomboka misimba daholo ireo zavatra ireo, dia reto le taranany mandova an'ireo zavatra efa simba ireo daholo.
dia ny taranany tena sahirana be anaty fahasahiranana be daholo. Dia misy mahita an'ireo zavatra ireo efa fatim-by daholo sisy feno fatim-by tena ao anatin'ilay tokotany feno fatim-by tsisy ino tsy mba hisy tsy misitraka an'ilay izy tsony ny taranany. Tonga soa fandresena angela zay avy nahitanao teto koa dia fanibesay mandray anao dia raha ohatra ianao afaka miteny aiza moa toerana misy anao mba ahafahanay fampiarahaba aminao indray ao aoriana. Teo zao i rahalahy Marcel avy any Marseille dia aiza misy amin'ny fandresena angela fanibesay mandray anareo. Dia jerenareo indray kosa nefa raha olona io nanao marina. Hitanareo misy mpanan-karena be Amerikana zay Rockefeller zany hoe efa fantatrianareo moa ny tantarany fa izy io dia olona kahidy be tena tsy tia manampy olona tena kahidy be tena mivavaka amin'ny vola fa rehefa tena narary izy narary efa saika maty dia nomeny dokotera hoe afaka herintaona sisa ianao ny velona dia mihitsana ho azy ny volony miofaka ho azy ny hodiny tsy mahina-kanina tena efa tena olona voan'ny fièvre jaune reny efa tena saika maty efa tena mahay dia efa eo ho faty. Dia nefa izy ny mpanan-karena indray tany États-Unis tamin'izany anisan'ny lehilahy multimilliardaire voalohany tao États-Unis zany Rockefeller zany satria izy no nisahana no zany no nandrarato anatin'ny resaka pétrole. Rehefa teo amin'ny 50 taona mahery teo izy narary mafy. Dia rehefa hoe tenen'ny dokotera zay ho faty izy afaka herintaona sisa rabe indrindra dia natsony ny comptable, natsony ny gestionnaire rehetra, natsony ny mpiasa mikirakira ny vola rehetra dia izao no teneniny hoe ny volako tena hoe io ataontsika raha hoe eny sambatra tokoa misaotra mampionona. Dia izy hoe anokafy association anokafy fondation izy ny volako dia manokana vola rehefa ny amin'ny hopitaly ho an'ny sahirana ho an'ny zaza marary sy sisa dia manaova recherche manaova fikarohana fanafody. Tamin'izany nivoahan'ny pénicilline voalohany avy amin'ny ranga io. Dia ny zavatra mahavariana rehefa tena izy le kahidy be poketra vita eo zany dia rehefa tena hitany hoe aiky toy izy vonatsapa hoe akay ty vola ty tsisy ilana aiky tsy mahatady tsy mahatondra amin'ity tena tsy vita ny volany tamin'ny zavatra hoaniny tamin'izany ohatrany hoe olona multimilliardaire dia zavatra hoaniny ron-dasopy zay ihany sisa zavatra azonany ron-dasopy tsy misy ron-dasopy rasopy dia le rony le tsisy ninnininy iny no sotroina nefa misotra ny rehefa tsy vitany jahina zany le zavatra antrany teo no natsapany tsisy dikany tsisy zavatra vitany vola zany tsy afaka mitondra amin'ity aho izy fa zao to dia sahirana tonga dia manokafa zavatra hanasoavana sahirana dia nahavariana misokatra teo le zavatra rehetra ireo nanokatra ny fahasoavana teo aminy izy 90 taona mahery izy vao maty tsy maty izy dia lasa nihatsara ny fahasalamana dia hanomboka teo amin'izay izy dia tia manao inona zany manao asa soa dia hatramin'izao tsika miteny izao zany fianakaviana Rockefeller zany mbola anisan'ny tena multimilliardaire maneran-tany zany amin'izao tsika miaina zao zany hoe le tarana taty aoriana zany mbola nisitraka le zavatra nataony le soa nataony fa raha nitazominy teo ihany le fakahidiavana sy ny sisa dia rehefa tany amin'ny 50 taona mahery izy dia efa nendosiny fahafatesana. Dia nareo mahita karazana olona tany aloha tany ny ray aman-dreny be ny dadabe sy ny bebe nanao soa nanao fahasoa ary indrindra olona matahotra an'Andriamanitra tsy ny fanaovana soatra n'le Rockefeller teo ihany fa ny ngeza indrindra dia ny fatahorana an'Andriamanitra fandehanana mahitsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo daholo ny taranak'ireny fa hoy ny tenin'Andriamanitra ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranaky ny marina fananana siarenana ao an-trano ny ara-ny fahamarinany aharitra mandrakizay dia hitantsika tsara angamba fa rehefa ao am-baiboly ao i Abrahama marina dia mitahina izy dia ambinina izy dia tena tsorony ninona zany Abrahama zany tena hoe fananana siarena tokoa ny ao an-tranony
fa nanao marina teo anatrehan'Andriamanitra, nanao marina, nandeha mahitsy, matahotra ny Jehova, makasitraka ny didiny. De inona ny zamantrany? Niteraka izy. Teraka voalohany izy loha Ismaela, zanany tamin'ny Agara. De niteraka faharoa am'izay izy Isaka. De inona ny zavatra nitranga tamin'ny Isaka? Nahery ambonin'ny tany ngeravana zany Isaka zany. Fa nanana sarenana eo an-tranony. Avakitsika ny tenin'Andriamanitra, itsika tsara mihitsy ny tantaran'ny Isaka ny amin'ny Genesis 4:20 dia afaka vakinao fa nisy an'izany hoe Isaka ny vahiny tany Gerara zany. Isaka ny vahiny tany Gerara zany a, matetika rehefa hoe mivahiny tanin'olona de hoe mpila ravinahitra de manaraka zay ataon'ny olona de miafiafy kely eny, fa Isaka nahery ambonin'ny tany. Rehefa mivahiny tany Gerara izy a, de rehefa ny tany izy riavana de tena vakitsika ny 20 amin'ny Genesis 4:20 de namafy tam'izany tany tam'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tam'izay taona ray avy zato eny. Zany avy zato eny zany a, tena ngezabe zany vokatra zany. Avy zato eny. Tsy mbola nisy mpamboly manana an'izany avy zato eny zany afa tsy Isaka tao Baiboly. Avy zato eny zany ngira tsy avy folo eny e. Fa avo zato eny. Ary ny olona rehetra tam'izany fotoana zany, hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia namafy tam'izany tany zany Isaka ka nahazo zato eny tam'izay taona izay, satria efa nitahiany Jehova izy. Izy efa nitahiany Jehova satria maninona? Satria izy taranak'i Abrahama, satria izy zanaky ny marina dia ahery amin'ny tany ambonin'ny tany, dia nitahiany Jehova izy. Ary 20 nanankarenana lehilahy ka nandroso ny tomba para-patongany ho mpanjato be indrindra, miliardera zany amin'izao ekivalana miliardera zany mpanjato be zany. Fananana be dia ondry amanosy tsy omby ary andevo maro ka dia nialina azy ny Filistiny. Io le fitahiana mampialina io. Tena misy ny fitahiana mampialina, misy ny fitahiana mampahiny, misy ny fitahiana mampialina, misy ny fitahiana mahatretrika. Halleloia, amen. Io le fitahiana mampialina io. Tara itsodrananao amin'ny sabata dia tsy fitahiana mampialina no itsofanarana fa fitahiana mahatretrika. Halleloia. Ary tahiana ihany izy fa nino mitondra fironana tamin'ny olona, satria nahery ambonin'ny tany. Dia ny olona mihitsy tena hoe mandehana 20 ary hoe Abimeleka tamin'ny Isaka. Abimeleka zany ny tena olona enjana indrindra teo amin'ny tany Gerara. Fa ozy izy io misy no lavolefina hoe miala aty aminay fa ianao mahery lavitra noho izay. Mba mareo amin'ny Baibolinao io androany. Hoy izy tena Andriamanitra 20 ary hoy Abimeleka tamin'ny Isaka, miala aty aminay fa ianao mahery lavitra noho izay. Tsarovantsika io teny io amin'ny sabata rehefa hitsotranao anareo zany. Miala aty aminay ozy izy fa ianao manino? Mahery lavitra, tsy mahery kely a. Raha ohatra hoe za mahery dia mba eto kely. Fa mahery lavitra zany tena tsy fampidirany mihitsy zany. Tsisy fampidirany mihitsy zany. Mety hoe ny olona rehefa arak'izay manankareny mety milionera. Fa Isaka indray multi-milliardaire raha izay zany le andrefesana an'ity zavatra ity. Mahery lavitra zany a, tsy ho akaikikaiky io zany fa tena lavitra. Lavitra be nelanelana. Ahery amin'ny tany ny zanaky ny marina. Satria noho i Abrahama. Ary rehefa niteraka Isaka, niteraka roa indray Isaka, dia niteraka ny Jakoba sy Esau. Dia jerenao indray Jakoba. Fa nahery tamin'ny tany nge zany Jakoba zany, mbola eny am-pitsoahana zany Jakoba zany. Mbola eny am-pitsoahana. Azony e. Mbola eny am-pitsoahana ny Isaka i Jakoba, dia efa miliardera. Hoy Esau, any amin'ny rehefa niona izy rano, tsy niona ela be zany olo zareo a.
dia eritreretinao hoe olona eny am-pitsoahana, eny am-pitsoahana lasa mahery. Zao ny teniny Esau. Genesis 3:7 nge andininy fahadimy vakitsika. Ary hoe Esau nanimpony masony ka nita zazamam-behivavy teo izy. Iza moa reto miaraka aminao reto? Ary hoy Jakoba, ny zaza izay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao no ny fahasoavany. Ny tena marina tsy le zazamam-behivavy ihany no hitany Esau nanontany izy reto, fa hatramin'ny omby amanosy sy ny boriky sy ny rehetrarehetra. Mazonareo tsena zany hoe olona eny am-pitsoahana. Na Esau ary tena gaga fa ahoana ary zany? Olona eny am-pitsoahana ary mbola ny fetsifetsen'ny olona. Naranaotany Labana izany Jakoba zany natao nampahantraina, no fetsifetseny natao zay ampahantraina. Fa izy ten'Andriamanitra zay. Zao zazanazo azy raha ampahany kely fotsiny. Genesis 3:1-7 hoy izy andiny fainina. Genesis 3:1-7. Ary fantatreo fa tamin'ny heriko rehetra nanompoky ny rainareo, fa ny rainareo efa namitaka efa nanova ny karamako 50, nefa tsy navelan'Andriamanitra ahatonga loza tamiko izy. Nanova ny karama 50 zany tsy nanova ny karama 50 niakatra, fa nanova ny karama 50 nidina. O zany hoe karama 3000 € ianao, dia ohatra be loatra ka 2005, ohatra be loatra fa anao 2000 le marina tsy ohatry be loatra zakanao zay fa 1005. 50 mety efa 500 izy angambany karaman'i Jakoba, nefa miasa mafy. Nesahana ny fetsifetsena, nesahana natao apitaka. Fa zao ny zanaky ny marina mahery indrindra. Tsy nentina hantra rehefa ny Jakoba, tsy nety reraka ary tsy nentina hantra. Nety ny fananany rehetra. Ary hoy izy Jakoba ny amin'ny Genesis 3:3 mba mareo am-baibolinao ty. Genesis 3:3 raha tsy Andriamanitry ny raiko, dia ny Andriamanitra Abrahama ilay natahorana Isaka no nomba, dia ilay nampandehananao dia ho nampandehananao maina tokoa ankehitriny. Andriamanitra efa nitsinjo ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako ka nananandrarao alina. Mba tiako mamaria anao anatin'ny baibolinao. Raha hitsinjo ny zanako ianao manomboka androany. Zao ny tenin'ny Jakoba averiko. Alleluia. Raha tsy Andriamanitra ny raiko, dia ny Andriamanitra Abrahama, zany hoe Andriamanitra Abrahama ilay natahoran'ny Isaka, mitoy le tsy mety tapaka le izy. Abrahama tia an'Andriamanitra, Isaka tia an'Andriamanitra sady nanao ny marina. Noho izany rehetrarehetra zany, niezaka Labana nanao izay nampahantra ny Jakoba. Tena hoe nampahantraina. Ao izy Jakoba, raha tsy Andriamanitra, raha tsy ny Andriamanitra ny raiko, ilay natahory ilay dia Andriamanitra Abrahama, ilay natahoran'ny Isaka ny nomba. Alleluia. Dia ho nampandehananao maina, naika nandeha maina. Naika nandeha maina. Ina natonga tsy nandeha maina? Noho ny fatahorany Abrahama an'Andriamanitra, no fitiavan'Andriamanitra ny Isaka, no fitiavan'ny Isaka an'Andriamanitra. Alleluia. Nampahantrainy Jakoba fa tsy nentina hantra. Satria ny zanaky ny marina dia mahery indrindra. Ary miteraka indray izy Jakoba. Dia farisika atao anatin'ny zanaky Jakoba atao, nisy lehilahy atao hoe Josefa. Alleluia. Zany Josefa zany indray efa nezahana faranana mihitsy ny tantara. Namidy andevo zany, nandefa tany Egypta. Any tonga tany Egypta, Isaka tonga tany Egypta efa nanana ny fananany fa tonga tany izy dia mbola tonga mpanjato be sy ny sisa. Ila ravinahitra nalehan'ny Isaka tany Gerara. Fa i Josefa indray andevo nidinany tany Egypta. Tsy nisy na dia ny akanjony aza nesorina taminy dia nasao an'le nasiana ranosy zanakosy, dia nalefa nampisehoana ny
izy Jakoba rainy hoe maty izy. Zara rano-tafy zany Josefa zany a, lasa tany Egypta. Zara rano-tafy, tsy navimbony zany na inona tsisy ny vimbinyny zany, tsy miainga zero ny anarany zany, miainga mihipy zany. Fa hoy ny ten'Andriamanitra ny taranakiny marina ahery amin'ny tany. Le salamo 520 teo vakitsika kely fa sao de adinonareo azafady. Le salamo 520 teo 14 de vaky hoe iza ny ela matahotra an Jehova, izy no nampianariny ny lalana tokony hovidiana, ny fanahy hitoetra amin'ny soa ary ny taranany andovany tany. Ny fanahy hitoetra amin'ny soa ary ny taranany andovany tany. Miainga zero Josefa. Fa tonga prime ministre tao amin'ny firenena farak'izay natanjaka indrindra maneran-tany tamin'izany fotoana izany. Izy fotsiny hoe tao Egypta, izy fotsiny hoe firenena Egyptiana, fa izy ny nahery tamin'ny tany. Hozy izy Farao hoe hozy izy Farao mahafinaritra loatra izy ty. Genesis 1:20, andiny 1:20. Aroy ilay Farao tamin'ny Josefa, indreo fananendranao anapaka amin'ny tany Egypta rehetra, de nasorony Farao mipetratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanany Josefa, ary nampitafindrongony fotsy madinika izy anasindrotsy volamena ny vozy. Andiny 1:20, aroy Farao tamin'ny Josefa, zao ny Farao, ary raha tsy ny teninao de tsisy olona retsika ny tanany nanontony eto amin'ny tany Egypta rehetra. Le izao ny Farao titre sisa. Tanao, titre sisa. Fa ny fanapahana de any Josefa. Ny zanaky ny marina ahery amin'ny tany. Noho i Abrahama tolinga zany. Satria noho ny amin'ny Abrahama de nitahina daholo ny taranany tanteraka, de nahery amin'ny tany daholo. Toy izany hoe mba aiza ary ahy zany, taranak'izy ianao. Vandraha mihitsy ny vadiny resadresaka teo momba ny ray aman-dreninay, samy mitantara ny fiainana taloha. De nandinidinika kely hoe inona ny point fort ny ray aman-drenitsika, de inona ny lesoka. Mivady amiresaka ohatr'izany. Inona ny lesoka zany de samy mijery hoe zao ny point fort ny dadan'ny mampionina, zao ny point fort ny dadanay, inona ny point faible ny dada mampionina, inona ny point faible ny dadanay, papanay, de samy nandinidinika teo. Fa aty teny aminareo androany manao hoe raha ohatra te hitsitraka an'izany moa zany tsika, tsika taranak'i Abrahama zany de zay descendant ny Abrahama rehetra ke zany, tsika moa zany taranak'izy, taranak'i Théodore zao zay, Rakoto Salama, mampionina taranak'i Régis, Alleluia. De rahala ny tiako lazay zany de zao, inona moa zany mba azontsika tantaraina am'izany, taranak'iza zao, iza anaran'ny dadanareo, iza anaran'ny dadabe anareo, Erika ohatra. Fa zao ry havana misy vaovao mafaly meko anao. Androany isika mankany amin'ny Galatianina, noho ny fivavahantsika, noho ny amin'ny Kristy, noho ny amin'ny Jesosy. Galatiana 3:7. De tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra, ka de nisainao fahamarinana zany. 7. Ko fantaro fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Alleluia. De tahaka ny Abrahama nino an'Andriamanitra, ka de nisainao fahamarinana zany. Ko fantaro fa izay amin'ny finoana no zanaky Abrahama. Ny dikan'izany de zao, vao mitoetra amin'ny finoana fotsiny tsika, de kilasiana ho zanaky Abrahama. To de automatika zany, asaky ny hoe zanaky Abrahama. Halleluia. Noho ny amin'iny, ny amin'ny finoana. Eka zao taranaky dadabe Salomona. Halleluia. Ny tia natongavana amin'izany de zao,
aina zana ianao ty no ny amin'ny finoana dia taranaka amin'ny marina koa tsika taranaka Abrahama tombontsoangeravana ny azosika amin'ity fivavahantsika ity tombontsoangeravana ny azosika amin'izany fivavahana mimpanaradian'i Kristy zany fa satria zao mba hisitraka an'izany koa tsika dia izahana hainao io dia ny zanatsika ireo any ariana any ny zanakareo ireo ahery amin'ny tany amena ahery amin'ny tany ireo tsy mba ataon'olona tsinitsinina zany tsy mba le olona le tena le ataon'olona tsinitsiny ireny fa ahery amin'ny tany reo isika reto aleloia andeo hitoy atahotra an'Andriamanitra fa ny zanatsika rehetrarehetra ireo amen tena ahery amin'ny tany reo amoaka itsika reto zany amoaka zaza hoaviny zao tontolo zao mihitsy hoaviny ty fiarahamoniny ty mihitsy raha mbola tsy tonga Jesosy manomboka nge zany afaka kodiny zanak'Irlina afaka baka ny zanakay afaka tamin'ny fanadinana zay nataony ny zanak'ry zavy ry Maziso etenina kely aleloia sika reto zany raha mitoy matahotra an'Andriamanitra tena amoaka taranaka tena am'ireo zanatsika ireo tena isy olona tena lasa lavitra be reo ary ho tahina Andriamanitra ary ahery amin'ny tany ary tsy ory ny zavatsoa no isika ka zao ndeo hitoy anao marina tsy ny ambitsika rery isika ho any an-danitra raha manao marina fa tsika raha miala eto halleloia ka mbola tsy tonga Jesosy ahery amin'ny tany reo zanatsika ireo isy am'ireo zanatsika ireo zany tena mety tena olona tena tsongon'olom-bolo maneran-tany mihitsy halleloia olona tena hoe miasany amina orinasa fa tena manana toerana tena ngeza-be ary tena iankina amin'ny orinasa na ty andafo io na ny Madagasikara misy am'ireo zanatsika ireo zany tena mety anangana zavatra ngeza-be tena laza be mihitsy ny anaran'i Jesosy ho tanteraka zany fa zao ndao-tsika itoy ianao ny marina ndao-tsika atahotra an'Andriamanitra fa ny tena Andriamanitra izany lela matahotra ny Jehova fa mifalana hitoetra amin'ny soa hitoetra amin'ny fiadanana ary izy andovan'ny tany halleloia amen mila voarainao zay afatra zay tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana sady tsika tsy sady moa fa tena fotoanatsika koa rehefa somary lasa iny kantoko rado akiradio raha misy aminareo manely izara fahatsapana dia zao ny fotoana halleloia ka izary no izara fahatsapana inona nakasika anao tanatin'izay zavatra tenena zay zany le fizarana fahatsapana ataontsika eto inona no zavatra nakasika anao tamin'ireo zavatra voalaza rehetra teo dia zay fotsiny zarainao anatin'ny appel miantso ana amin'ny messenger ianao amin'ny compte radio akiradio dia efa afaka miditra ianao mizara fahatsapana ao anatin'izay izary notahin'ny tompo izara fahatsapana voalohany dia ataontsika rira rehefa feo zay nira ataontsika rehefa feo fa misy olona miditra ao miandry kely zay dia asiana sary maheverana bavy sandolaza fady Ie, maheno pastera. ao ary menanao ny fitenenana iny ary ny azonao ambarandroany ianao ny fitenenana Ie, mikasitraka pasterana ny fitenenana resaka resaka navemiana data amin'ny toriteny tena nakasika androny resaka fanaovana ny fahamarinana nakasika ny tantarazany fahamarinana pastera teo dia tena hoe mpanarary maty izy efa ifaty aza dia fa nanao ny marina ny zara ny fanana teo aminy dia laky ny tombondreny
lasa ny tahin'Andriamanitra be koa izy tena hoe zava-dehibe ny fanaovana ny fahamarinana tsy hoe isika ihany fa hatramin'ny taranaka tsian'Andriamanitra ary isika koa taranaka Abrahama ny zanakany marina mahery nytika amin'ny alalan'ny finoana dia izay no tena natao-piapatsela Alleluia. Mankasitraka indrindranao tamin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy anay hamaly fitianao dia mitombohitra sy fahasarovana hatrany ranabavy $100. Alleluia. Amen. Piditra olona manaraka hafa indray ary sika. Naso aloha ary naso lasa isika sary fa mitady an'ilay sary satria maheno anà ve ranabavy mamia amin'izao fotoana izao? Maheno ve? Afaka miteny ianao raha maheno Ary raha latojo hoe maheno amin'izao fotoana izao? Maheno ve raha latojo? Maheno ve raha latojo amin'izao fotoana izao? Maheno pasteur rahampatena. Raso aloha ary azafady Ndao ary mihinana latojo ary ny fitenenana inona ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina fa anaty izay voalaza rehetrarehetra izay. Zay pasteur fa maheno ve pasteur azafady? Ia, maheno ahako, maheno izay rehetrarehetra. Eny ary sotra betsaka anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa nakasika sady nampahery be. Na zavatra nakasika an'ilay hoe rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy ianao rery no tahin'Andriamanitra fa hatramin'ny zanakanao tahin'Andriamanitra, hatramin'ny taranaka anao rehetra tahin'Andriamanitra. Dia tanteraka mihitsy izany tamin'ny Abrahama satria Andriamanitra Abrahama dia tena nino an'Andriamanitra nanao ny marina dia izy ny tahin'Andriamanitra. Ny zanaka ny Isaka ny tahin'Andriamanitra, dia ny zanaka ny Isaka koa Jakoba mbola ny tahin'Andriamanitra, dia ny zanaka Jakoba koa mbola Josepha mbola ny tahin'Andriamanitra. Zany hoe tarana ny rehetrarehetra zany ny tahin'Andriamanitra daholo. Dia tena hoe omay mampanosika anao sitrapon'Andriamanitra zany hoe rehefa manao sitrapon'Andriamanitra zany dia zanaka koa zany no tahin'Andriamanitra dia tarana koa zany tahin'Andriamanitra daholo. Mahafinaritra izany. Dia tena hoe omay mampirisika manompo an'Andriamanitra. Izay no nakasika anao dia tahin' Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy anay hamaly fity dia mitombohitra sy fahasoavana foana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Pitra olona hafa manaraka indray ary sika. Laso aloha ary laso aloha maheno ve ranabavy mamia amin'izao fotoana izao? Ndao ary mihinanao avy hatrany ary ny fitenenana mamia inona ary ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina? Voalohany izay mankasika mianadahy fa tena mabe ny toriteny any tena nakasika androany ny fatahoran'Andriamanitra zany tsy tongotsy ho an'ny olona anankiray rehefa zao matahotra an'Andriamanitra tsy tongotsy ho antsika rery ihany fa hatrany tarana afatsika. Raha matahotra an'Andriamanitra tsika tsy tongotsy ho antsika ihany fa hatrany taranaka asika. Abrahama dia natahotra an'Andriamanitra, ny tahin'Andriamanitra taranaka Abrahama, Isaka dia nifetsifetseny Labana zay izy
indrindra fa tamin'ny bénéfice faraiky ny telopolo andininy faharoa amby efapolo ny tena nakasikafa noho ny Andriamanitra haiko izy saka dia nitahiry Jehova izy zany tena nakasikafa. Mankasitraka pastera amin'ny sosialin'ireo mianadafa nafinaritra be ny toriteny dia tahiry Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindranao ranavavy mami dia tombozitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Pitra olona hafa manaraka indray ary tsika izara fahatsapana manaraka. Alleluia. Ndaso aloha asiana sary raha ohatra ary ka efa ao i ranavavy Aingodina Rodriguez ka maino anay dia anao avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina? Makasitraka pastera raha amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo mianadahy koa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika ampian'andro any dia hoe i Jakoba tsy mety reraka sady tsy nentina antra na dia nampahatraina ary izy dia tsy nentina antra satria izy zanaky ny marina. Dia ny faharoa hoe vao mitoetra finoana fotsiny sika dia efa sokajiana ho taranaky Abraham. Itsika izany raha hoe ny tansaina hoe taranak'izitsika tena hoe tsinona mihitsy fa araka ny tsika mitoetra finoana dia efa sokajiana hoe isan'ny taranaka marina. Dia zava-dehibe zany ny fanehoantsika ny marina sy fatahorana an'Andriamanitra fa ny amin'ny alalan'izay ny tahinany taranakitsika dia tena hery ambonin'ny tany taranakitsika amin'ny fanaovantsika famarinana sy ny fatahorantsika an'Andriamanitra. Dia ilay fatahorana an'Andriamanitra arak'ilay tenin'izany Silvity hoe tsy tenenina fotsiny hoe matahotra an'Andriamanitra dia izay fa amin'ny finoana dia fankatoavana dia fitandremana didiny. Dia izay nakasika pastera mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindranao Aingodina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Jesosy any hamaly fitia dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany isika rehetrarehetra. Misaotra anareo rehetra ihany koa zara fahatsapana teo. Ieniro isika atolotra antsika mpitiavana be ty ity dia aoriana ny ity hivavaka isika marina fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena dia amarina ny fandarana avy hatrany. Dia mino finaritra ary ny sambatra tokoa atolotra antsika mpitiavana be ty mahafinaritra be ty ity. Tahiny Jesosy. Heli sambatra tukuma faumvuki malisua sai mata utana Haleluya terabuana rituku tarafu sai lawari ni sai sanaka biara mi ventiwe funi naitabuana Funi naita uana
Nati misipan isi kuama faru vanau Hallelujah Terauana itu putsalafu Sailawari Savadesa Sarai Sanaka Biara mi ventiwe Tunina itahuana Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malala tamin'ity fotoanandroany ity tamina havitan'ny fandarana indray androany. Misaotra satria tsy tapaka ny fandarana ary mety avokoa ny fitaovana ny fahasoavanao rery any Jesosy any. Ary ankehitriny raha tapitra zao fandarana zao Jesosy dia mametraka ity fitalina ity ndray zay eo am-pelantananao mba ho alina fe ny fitsarana ho anay tsirairay avy. Ny anjelinao ne toby manodidina anay tsirairay avy hiaro anay hiaro ny ainay sy ny fanahinay amin'ity alina ity dia mbola atsotoka eny amin'ny raolanitra anao dia mbola iona somatsara eto indray zay rapitso. Ino tena zay voatory mba tsy ho voakitsainiky ny vorona-piasa Jesosy malala. Mba tena hoe amoa avy zato eny arivo tsy manam-patapenana ny amponiny tsirairay avy. Misaotra Jesosy any dia vory Satana farotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izany teny zay voatory zany. Fa ny teny zay renay androany dia taka ny loharano velona midina aty anatinay hiboboka ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Mampanasika nababitsika Marie Hortensine amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Marie Hortensine, anao ny fitenenana. Nao babitsika nababitsika kataka mety tsy afaka miteny ka mandranabavy Hortensine azafady. Jesosy marana
mahery amin'ny tany tokoa izay sy ny taranaka anay Jesosy tena mitsinjo ny fahoriana ianao Jesosy malala tena hoe tsy alefanao mandeha maina tokoa izay Jesosy satria izay dia manana anao ary atahotra anao izay Jesosy malala satria mahery amin'ny tany tokoa izay rehefa manana anao ary hatramin'ny taranaka izy Jesosy dia tena mahery tokoa Jesosy malala dia mivavaka ho an'ny firenenanay koa izay Jesosy mba tena hoe andeha marina zany firenenanay zany satria dia mbola hitanao Jesosy fa tena hoe mbola maro ny zavatra miseho amin'io firenenanay io Jesosy ary tena hoe mbola mila anao firenenanay io Jesosy mila ny fahamarinanao Jesosy malala tena hoe jerevanao manokana io firenenanay io Jesosy tena mbola latsaka ny kady Jesosy malala ary tena hoe vangio ny malagasy rehetra Jesosy mba tena hoe alala ny fahamarinana anana finoananao Jesosy ary tena hoe ianao rery ihany ny Andriamanitra izay Andriamanitra velona izay ivavahanay ary tena hoe mitahy anay amin'ny zavatra rehetra mitsinjo anay amin'ny fahoriana satria Andriamanitra tsara ianao Jesosy dia tena hoe taio koa ny malagasy rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao mety hoe misy ny marary ao any amin'ny hôpitaly any dia ianao ny jery azy ireo Jesosy tena hoe jery ny tsiraray avy mety hoe misy mangetaheta ny anaranao koa ny Jesosy na mety hoe marary ara-panay ianao ny Jesosy tena hoe ijery azy ireo tsiraray avy na ny ara-panay zany ny ara-batana zany Jesosy malala tsinjoviny malagasy Jesosy fa tena mbola milanao io firenenana io Jesosy malala mety hoe maro koa ny zavatra tsy voatony mivavaka fa mety hoe masoa na itsiraray avy na io firenenana io Jesosy dia tena anao ny ijery azy ireo Jesosy malala zay hitanao masoa Jesosy dia mipetraka eo am-pelantananao Jesosy malala dia misotra indrindra Jesosy amin'ny rehetrarehetra Jesosy raha isaraketra izay tsiraray avy dia ny anjelinao any Jesosy tena hoe hitahy anay tsiraray avy na tokantranonay ihany Jesosy malala dia misotra indrindra rahanay izay ny an-danitra fanao reny ihany niderany aja voninay traka toloko mandrakizay misotra Jesosy malala alleluia amen. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy Kadaka. Miala tsiny indrindra tsy haiko raha ny teny ihany ranavavy Mario Hortense dia somary nisy tsinety kely ny fitaovana fandraisam-peo taty fandefasam-peo taty dia somary tsy naheno anareo mihitsy ato raha tsy efa elaela iarana tsiny valamintsika izay rapitso. Misaotra ranavavy Kadaka tamin'ny vavaka mamy dia misaotra betsaka ihany koa tamin'ny tontena ranavavy Sylvie dia misaotra betsaka tamin'ny vavaka fanomboana ranavavy Keke. Misaotra anareo rehetra ny zara fahatsapana. Jesosy hamaly fitia anareo rehetrarehetra nareo rehetra izay tonga hiaraka taminay teto dia Jesosy hamaly fitia mitombotra sy fahasoavana hatrany dia mareza foana amin'ny asan'ny tompo ary mbola songa eny amin'irao lanitra Jesosy ka tany tompo venena soamantsaritsika dia rapitso indraytsika eo amin'ny larobitsika eo neto araka ny teniko teo hoe rapitso tsika tsisy fandarina satria tsy ho eo ny tenanay dia tahiny tompo daholo ary tsika dia samy mahery Aki radio point radio 104.5.com ahafahanao meno nozapeo Aki radio misy totenjaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo alina samy tahiny tompo daholo mahery tsika tsirairay avy amen.